Mbola ao anatin'izao fotoana manokana fifampitondrana-bavaka izao isika. Hoa asaiko ampitiavana ary ianao mba hiombona amin'izany vavaka izay tanterahana izany. Saoranay ianao Tompo, ny tompom-pahavelomana, tompom-potoana mbola anananay, izay ahafahanay manatanteraka ny fiaraha-mivavaka, fifampitondrana-bavaka. Meo anay hatrany ny fahazoanantoka famelan-keloka mba tsy salasala izay manatona ny seza fiandrianana ny fahasoavanao. Vavaka manokana izay ho an'ny namanay mpampiely-boky Adventiste, izay mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fanoloran-tena. Koa raisy Tompo ny fanoloran-tenany, ny faniriny hankatoanao, satria efa nanana fanoloran-tena ho anao izy. Efa niantso azy ihany koa ianao ny amin'izany adidy aman'andraikitra izany. Koa mino sy mahatoky izahay fa hiamafy mandrakariva amin'ny alalan'ny fanoloran-tenany sy ny fandraisanao sy ny antsonao azy, ny fanandramany miaraka aminao, ny faniriny ankatoho ny didinao Tompo, dia ho mafy orona hatrany ka na eo aza ny tsy fahatanterahana maha olombelona, dia hanana fiankinana tanteraka aminao izy, mihoatra noho ny tamin'ny lasa, misimisy kokoa amin'izao sisa izao. Toy izany ihany koa ny mahazava-dehibe, ny fahatsapany fa tsy zavatra maivamaivana izany fankatoavana izany, fa kosa valim-pitihany ny soa izay nataonao azy, ary tsy ho azy ihany fa ho an'ny olombelona rehetra. Koa tanterao amin'izany mpanomponao izany Tompo ny faniriana tsara, fikasana tsara, hanana ny fiankinana tanteraka aminao, ka ho tanteraka aminy tokoa ny teninao araky ny fanandramana manokana, mba ianao mihitsy Tompo no velona ao anatiny. Tonoina ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.